Mbola mahakasiky nitovy ny raharaha izay nahafaty an'Andrasazanarindra hatrany dia nitondra ny fanazavany ary nampiakapio ihany koa ny reniny tiraka Andrasazanarindra an-dranomasy no nilazany fa mifankatia tsy mbola nisy adiady tamin'ireo zanany izay telo mianadahy izay natirany satria mantsy ny anadahin'ny Andrasazanarindra izay voasaringotra amin'ity raharaha ity ary nidoboka any Tsiafahy amin'izao fotoana izao dia tena nahonja tanteraka any reniny raha vantany vao nandeha an'izay vaovao izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsy rovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka n'ity saina ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tory ny raharaha Andrasazanarindra no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto ny mahakasika ny kolotsaina malagasy nangatany tompona ndraiky mpanjakana no foanana ilay hetsika fifaninanana fampiderana fitombenana izay nanaovana dokam-barotra atao amin'ny Facebook anisany antony nanafoanana azy io no ity kolotsaina ity izay tsy mitovy amin'ny kolotsainy malagasy ary tena hanimba ny soatoavina ankoatr'izay anisany hitarika ny tanora hirona any amin'ny fivarotantena ny toy izao andanin'izay koa ny fanomezana vahana an'ireo mpizahatany manao resaka fanararaotana aranofo isan-karazany ireo tsiraikitra moa ilay fifaninanana izay nokasaina hatao tany Toamasina sy tany Antsohihy tamin'iny andro ny vehivavy omaly iny marina fa nametraka fialantsiny ireo mpikarakara antihetsika ity ary nanentana mba hamafa an'ilay sary efa miparitaka ao anaty tambozotraserasera Facebook hatrany vadiny Andriamatoa Filompirenena indray tsy iza moa izay fa Ramatoa Mialy Rajoelina no sady filoha mpanorona ny association Fity nanolotra lelavola 200 tapitrisa ariary tsirairay avy izy 5 rahavavy tafiakatra amin'ilay dingana famaranana fifaninanana pitch izay nokarakarainy ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny fandaharana asa fiarina tovavy avy any amin'ny faritra izy ireo anisany nanana tetikasa mendrika indrindra ka ho fanohanana izay tetikasa izay no antony fanomezana lelavola 200 tapitrisa ariary ny fanodinana ananambo ho lasa menaka fanamboarana arina fandresitra avy amin'ny fako azo avy amin'ny voanio fanamboarana lamba izay afaka ampiasain'ny vehivavy mandritra ny fadimbolana ny fanamboarana kilalao mampiasa saina fanamboarana gaz ireo ilay tetikasa noketrehan'ny reto vehivavy reto izay hita tena tetikasa mendrika marina fa tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 8 martsa izay andron'ny vehivavy ity tetikasa ity any Mahajanga no nanokafana amin'ny fomba ofisialy izany tamin'ny andron'ny 8 martsa iny mbola i Ramatoa Mialy Rajoelina hatrany resy lahatra amin'ny fikajiana tontolo iainana ny vadiny filohan'ny repoblika ary isaky ny fotoanan'ny fankalazana ny 8 martsa toy izao dia misy hatrany ny hetsika ara-tontolo iainana izay tafiditra anatin'ny fandaharam-potoana tamin'iny andro ny afaka omaly iny zao dia fambolen-kazo honko tao Bonamary distrikan'ny Mahajanga faharoa ho fanamarihana izany hetsika fankalazana ny andro ny iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izany ao amin'ny faritra Boeny moa no ivon'ny fankalazana izany eo ambany fitarihan'ny vadiny filohan'ny repoblika Ramatoa Mialy Rajoelina mitotaly 32 isa ireo zanaka honko hovolena tamin'ny velarantany Roahara niara-nientana tamin'ny fambolena izany ireo vehivavy miaradia amin'ny Ramatoa Mialy Rajoelina sy ireo fikambana vehivavy ary vondron'olona ifotony ao Bonamary marina fa manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sady fotony fiveloman'ny mponina ao Bonamary distrikan'ny Mahajanga faharoa ny fisian'ny alahonko ndao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny fitarainana izay nataony reny niteraka Andrasazanarindra izay bentanana mangataboangy fa vity farany teo ary nisy namono tamin'ny fomba fianakaviana moa izany bentanana izany nampiantso mpanao gazety ny fianakaviany Rasazanarindra
izay bentanàna Mangataboangy teo aloha izay nisy namono voatsy ela iny. Anisan'ny nitondra ny teny fanazavany tamin'izany ramatoa Herosoa Rakotomavo Marguerite izay reny niteraka andrasazy. Ny toy ny raharaha nahafaty an'ity bentanàna ity no nasongadin'izy ireo tao anatin'izany. Naneho ny elahelony ireto fianakaviana mikasika ny antony nitazomana amponja ny anadahany Rasazina-rindra. Tsy iza moa izany fa raha tiana rovony aina tsito haina na itsito. Nanamafy ity renim-pianakaviana ity fa telo mianadahy ireo zanany ireo ary iray tampo avokoa. Ny fanohana hatrany ireo ankizy ireo hatramin'izay. Profin'izany hoy izy rehefa nilatsaka bentanàna i Rasazina-rindra dia nataony lisitra voalohany ho mpanolotsaina azy io anadahany io. Izany koa no profy ilazana fa mifankatia izy ireo ary mbola tsy nisy ady tamin'izy telo mianadahy hatramin'izay ka hatramin'izao. Efa maty ny rain'ireo zaza ireo ary tsy hoe maty voatifitra araky ny feo miparitaka fa narary no antony nahatonga ny fahafatesan'io raim-pianakaviana io. Tsy misy mihitsy koa ny hoe mikasa ny hakantoerana Rasazina-rindra ilay anadahany. Gaga ihany araky izany ireto fianakaviana ny antony nipaingorana any Tsito sy nampidirana azy any Tsiafahy. Manoloana izany dia manao antsoavo amin'ny filoha Rajoelina sy Ramatoa Mialy Rajoelina ity renim-pianakaviana ity mba hanaraka akaiky izao fizotrany raharaha izao fa tena mampalahelo araky ny nambarany hatrany. Mangataka ny mpiantsehatra ato anatin'ny Facebook ihany koa mba hamoaka ny vaovao tena maram-pototra ho izy hatrany. Tao anaty ranomaso no nilazany ity ramatoa Herosoa Rakotomavo Marguerite ity fa raha tsy namoy ainy ity zanany rasazy ity dia mba nanatrika ny andron'ny 8 Martsa tamin'iny androny omaly iny. Efa miomana ihany koa mantsy raha tomboko vavy fa raha mba lany bentanàna dia tsy mba ataony ambanin-javatra ny vehivavy. Ankoatr'izay dia naniro-mafy ireto fianakaviana ireto ny hampandroso ny komina ao Mangataboangy fa tsy sanatria velively noho ny fitiavan-tseza fotsiny noho ny rotsahan-kofidiana na ihany koa ndeha hameno paosy araky ny nambarany hatrany. Midika izany fa tena mbola famafao tanteraka ity raharaha mahakasika ny famonoana any Rasazina-rindra ity amin'izao ankehitriny izao ka dia hoarantsika eto ny toy n'ity raharaha ity izay tena nahavoasaringotra an'ilay nadahany ary nampiditra azy any am-pozan'ny Tsiafahy amin'izao ankehitriny izao. Izay ny masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.